Ireo taranjam-panatanjahantena Ayady no resantsika manomboka eto anisan'izany ny club iray misy izay fikarakarana andy festival des arts martiaux. Mankalaza ny fahefampolo taonany ny akido fanantenana ny voalohany volana desambra izao ary dia misy ny hetsika goavana entiny zareo anamariana izany etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Ny alahady voalohany volana desambra izao no anatanterahana ny hetsika Festival des arts martiaux self défense izay karakaray ny aikido fanantenana. Izany dia entana indrindra anamariana ny fahefampolo taonan'ny fikambanana izay mampianatra manokana ny Ayady aikido. Fampisehoana ireo karazana Ayady na ny self défense maro isan-karazany araka izany no hita mandritra ny hetsika. Le grand festival des arts martiaux dia fakalazana fahefampolo taona ny club aikido fanantenana ary ny roapolo taona ny jobily nampianaran'ny tendanay dia Lova Sensei. Ny zavatra iseho amin'io dia mampiavaka azy zany dia voalohany aloha ao daholo ny mpanao ara martiaux rehetrarehetra ary indrindra fisian'ireo grand maître izay mbola tsy nentinanao mihitsy hatramin'izay fa tamin'ity zany voavonina no anao izy noho ny firalahiana moa zany sy ny mampinamana sy ny mampirala sy ny mampianaka ary ny zavatra mbola goavana ihany koa dia ny fisian'ireo force de l'ordre sy ny service sécurité izay anao ny ampiseho ny traikefany momba ny self défense amin'ny anatin'ny asa ataony. Ohatrotry ny ahoana no endrik'ilay fisotran'ilay festival? Ny fisotrany zany dia manomboka amin'ny roa izy io dia manomboka ny ouverture officielle dia mandeha ny faraky ny filarana izay ho atao dia misy ny kata artistique, misy ny taïbo, misy ny arts martiaux, misy self défense. Zay zany ny zavatra iseho anatin'io andro 1er décembre amin'ny anana anjara firy minitra avy ny discipline anankiray? Manana eo amin'ny 10 minitra ho avy ny discipline tsirairay. 10 minitra tsy mihoatra nefa azo atao latsaka ihany koa. Anisany lehibe eo amin'ny fahaizana Ayady maître Michel Le Dragon izay isan'ny handray anjara amin'ity hetsika festival des arts martiaux ity. Ny fampahafantarana ny Ayady maka endrika kolotsaina malagasy no isan'ny voiziny manokana mandritra ny fiangaliny ny anjarany amin'izany taratra Ayady izany. Le Dragon ny tety imbalo tetany Madagasikara ny karoka ny mampiavaka ireo fanatanjahantena maro samihafa satria misy manao sport de combat izay amin'ny 20 discipline misy eto Madagasikara. Misy ny arts martiaux eo amin'ny 7, misy ny sport de précision eo amin'ny 7, misy ny sport et loisir eo amin'ny 7 ary mazava tsara rehefa manao ireo nentim-paharazana ireo dia tsy maintsy ampanaragna zavakanto sy kolontsaina tsy afaka mizara zay zavatra izay. Dia rehefa tapitra moa ilay fitetezana Madagasikara ataoko fa tapitra tamin'ny 90 dia nampijoro zahay ny atao hoe ny fikambanana anankiray antsoina hoe na hoe fikambanana gasika mahery mampivondrona ny herim-bahoaka rehetra izay maneka sy mankasitraka ary mankatoa ireo fanatanjahantena sy ny zavakanto parazy isam-poko isam-paritra eto Madagasikara. Dia naparitaka izy io manerana Madagasikara ana amin'ny ordonnance 633 no nananganana azy tamin'ny voalohany satria tsy nisy ny raha loatra ny mahagasy ny gasy nefa tsika zay manana mahatsikatsika zatra le tolorina ka tsy mahafaka mampiseho ny ananantsika ka na amin'ny arena koa dia takizay ihany koa. Bakama miparitika manerana Madagasikara misy an'io daholy manerana faritany enina amin'ny 20 région misy eto Madagasikara. Telopolo ny totaliny ny foibe fampianarana sy ny foibe fampivelarana sy fampivoarana misy eto Madagasikara ary 20 taona zany nananganantsika anazy zany. Ny fananganana anazy nanomboka tamin'ny ordonnance 633 nakatỳ amin'ny décret 82/014 ny afara amin'ny loi 97/014 zany atsika noho ny atsika manana ny renommée internationale nationale satria ny Gakama irerina vita zany hoe festival national de sport d'Antananarivo tamin'ny le 30 na 31 octobre 1999 mba ahafany Antananarivo mahita zany hoe zao nge ny harem-pirenena atsika aza dia variana loatra atsika amin'ilay importé atsika isika io karaté io dia ny Diamanga ny manakaiky anazy satria ny Diamanga ny forona tamin'ny taona 1500 ny foronan'ilay Diamanga teto Madagasikara izay adina ilay intacte amin'ny fomba fiadilay kola tao amin'ny manga ny foronan'ireo teto ka nahoana moa ny foagnina ny fanaova Diamanga fa solonga karaté taekwondo sy izay zavatra mandaka
takizay koa ny ringna sy ny savika dia mahavita zavatra mahagaga mahatapaka tendanao ringa anankiray any amin'ny partina movomenany ringna ary ny betsileo afaka mibeko ny ahongy ho malemy nohony le fahaizany sy ny herananany. Mpandray anjara maromaro izay tanatananja 5 no andray anjara amin'ny hetsika arts martiaux ka samy manana fandraisana anjara 10 minitra avy ireo taranja isan'isany anomboka amin'ny 2 ora ny hetsika.